Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Miara-banao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana riavana ary dia mbola ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavana ao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina mivelatra manolo antsika ny filazantsara mialohany amakitsika an'izany iondrika hivavaka antsika riavana. Ray malalo lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Makasitraka anao zahay trapamonjena ny herendoza ka nahazo zao maraim-baovao zao manambara ny faharetanao sy ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Andriamanitra tsara tokoa ianao, Andriamanitra maharo-po sady be famindram-po. Endre ny fahatsaranao, endre ny fahalebiazanao, endre ny herinao fa izy aminay izao moa no afaka mampitombo na dia andro iray aza iainanay ety amin'izao tany izao. Fanomenao anay izany satria tianay ianao ary mitady anay isanandro ianao mba hiverina aminao. Koa ndreto izahay manome voninahitra ny anaranao masina mankalaza anao ary manantona anao ampany etretena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay maty misolo ho anay. Misaotra anao zay Jesosy ary dia manetry teny eto anatrehanao manome voninahitra ny anaranao masina eny hoy tokoa zahay hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Makasitraka Jesosy, tsy mendrika anao hoe fantatray izany. Fa raha vao misokatra tokoa ny masonay, betsaka ny zavatra mety tanterahanay tsy fanaraka amin'ny sitraponao na tamin'ny fihevitra mangina aza fa izay tony fo Jesosy ka dia diovy amin'ny ranao masina tompo handray ny famelan-keloka avy aminao indray zay amin'izao maraina izao. Ankehitriny arazay Jesosy, te hieno anao hoe te hieno ny teninao zahay Jesosy, mangetaheta ny fahamarinanao zahay. Sambatra ho ianao ninona sy mangetaheta ny fahamarinana koa fa izy no ho vokisako. Ka dia vokisy teny soa mahafaly indray zahay amin'izao maraina izao Jesosy, fananao masina zay efa nitaonanay eto ankehitriny hiaino an'izany filazantsara izany. Aoka homba ny tsirairay avy indrindra ty mpanompo tsy mendrika anao akory, mpanompo tsy mahasoa Jesosy ao no tendrenao indray nomenao antsara hizarana izany fahamarinanao zany. Aoka tsy misy zavatra ho voalazako tompo afa-tsy ny sitraponao, afa-tsy ny fahamarinanao. Dia ho tanterahako amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetretena ary ny fatahorana anao izany ilazako ny filazantsaranao zany. Mitenena Jesosy araka ny fombanao mitenena tompo vonina ianao zahay. Amen. Ny lohahevitra ny ampahirezana antsika androany araka ny efa hitantsika raha vao nanokatra izao fifandraisana izao tsika dia hoe Jesosy mamangy anao. Averiko indray, Jesosy mamangy anao. Ho sokafantsika ny filazantsara Jesosy Kristy tompo nosoratan'ny Lioka toko faha-efatra amby roapolo andininy faha-enina amby telopolo ka hatramin'ny faha-telo amby efapolo. Ovakina izany amin'ny anaran'ny ilay nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary raha mbola milaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadananao anareo. Dia taitra sady raikitaotra izy satria natao ny fanahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana no taitra ianareo ary nahoana no mianana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy. Tsapao aho ka jereo fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo no niafaliana sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy, manakanina va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy. Ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany. Amen. Ray masinao
manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jesosy mamangy ny mpianany aloha voalohany araka n'izao hentsika izao araka ny tantara. Eny ry havana, efa nolazainy Jesosy ombenombeny talohany nahafatesany angely teny hoe vetivety foana ozy dia tsy hita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ry havana, azo antoka mandrakariva mantsy ny toky izay omeny Jesosy satria zao fahamarinana izy. Fahamarinana izy ka tsy milaza afa-tsy ny marina ihany. Zany nolazainy tanteraka ary ny teny nolazainy ary amin'izao tantara izao, satria dia ity tantara ity mantsy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niona tamin'ny olom-pianana izy. Ka anatin'izao zavatra nolazaina zao, nolazainy Lioka izao dia misy fotom-pampianarana tiany ny tompo ho raisitsika indray amin'izao nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao. Ny voalohany indrindra dia hoe Jesosy namangy ny mpianana na dia nihidy mafy aza ny varavarana. Tamin'izao tantara izao mantsy dia mbola maimborà tamin'ny namonoana ny Jesosy tompony Jiosy tamin'izany andro izany, ary fantatry ny apôstôly tsara izany. Dia izao tsy niala tany Jerosalema izareo araka ny hafatra izay efa notenenin'i Jesosy aminy. Ka dia rehefa nitoetra mangina tao an-trano zareo tahaka ny hoe ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody izany ny apôstôly tamin'izany sy ireo namany apôstôly niaraka tamin'izy ireo zany tamin'io. Ka dia inona no nataon'izy ireo nanidy tsara tamin'ny fanalahity ny trano izay ny afenany tao, satria natahotra izy ireo, natahotra an'ireo jiosy izy ireo dia nidiny tsara ny varavarana. Dia tamin'izany indrindra no indro Jesosy namangy azy ireo. Tsy nangatakandro izany famangina izany, fa ny aliny alahady nitsanganany tamin'ny maty iny ihany dia nitanterahan Jesosy ny teniny hoe hakaty aminareo ozy Jesosy izany. Ary dia izao tsy nanahirana velively an' Jesosy anefa hoe nitady aiza zareo, nananontany olona zareo i Jesosy hoe aiza misy an'ireny mpianatra ireny, satria mahandry amanitra azy, mahita Jesosy, mahay ny zavatra rehetra izy. Dia izao fantany tsara ny misy azy ireo, hitany miaraka tamin'ny toerana ny efenan'ireo mpianatra an'ireo zany. Toky lehibe ho antsika koa zany ry havana malala, toky lehibe ho antsika tokoa zany. Nandrasan'i Jesosy nefa aloha, satria zao nisy mpianatra roa zany nifanena tamin'ny Jesosy tany Emaosy. Ity toerana Emaosy ity ataontsika hoe 12 kilometatra avy eo Jerosalema zany nionan'i Jesosy tamin'ny mpianatra roa lahy. Dia mbola tsy tonga zany zareo dia nandrasan'i Jesosy aloha tena au grand complet, mialatsiny amin'ny fiteny baiko, ry zareo rehetrarehetra zany. Tonga avy any amin'izay zareo dia eo ampitantarahana eo zany reto mpianatra roa lahy hoe tena nahita an' Jesosy zay tena izao. Iny izy revo ny fitantarana teo tapitra izay, indro ary nitsangana tampoka teo afovoan'i Jesosy. Anisan'ny fahagagadana lehibe momba ny tantaran'i Jesosy izay hoe mampiseho mandry amanitra azy izao namanginy ny mpianatra izay hoe tsy voasaka ny varavarana mihidy izao dia havana malala. Dia tena nampidola gaga azy ireo eo aloha. Da zany natonga an'izy ireo tsy mena tsiny any aloha efa hoe maty Jesosy, dia nataon'izy ireo hoe matoto angambany io fa tsy Jesosy io ka zao anefany nasehon'i Jesosy zany ny heriny zany. Ka dia inona ny zavatra niseho? Niditra teo ampovoan'ny ireo mpianatra teo zany Jesosy. Zany koa dia mbola toky lehibe ho antsika koa zany ry havana, satria dia zao fa na aiza na oviana ry havako
eny na manao ahoana na manao ahoana dia zao afako mampahirizana anao afaka malalaka mangatsika mpanaradia azy Jesosy tompontsika tsy misy izay hoe tsy azony Jesosy aleha zany tsarovy ry hafana tsarovy ry hafana mitoka efa nomeny atsika manao hoe na aiza ozy na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako ane ozy Jesosy dia eo afovoanareo aho ka na dia mihidy trano mangingina aza isika araka ny teniny dia mahita tsika amin'izany mangingina izany ny raitsika ao an-danitra ka miaino ny vavaka ataotsika ngery havako Andriamanitra mantsy dia fanahy ka tsy izay ny mivavaka amin'ny any Jerosalema ihany izay ihany no hitany senony fa izay rehetra mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana na aiza dia izao heny ary hitany Jesosy zany ka dia zao no teneniko anao amin'izao fampahirizana voalohany zao hoe matoky ianao fa eo akaikinao izy raha miantso marina azy ianao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fonao maniry fatatra te eo naminy matokia ianao fa mihaino ny vavaka zay asandratrao izy tahaka ny nataony izy tamin'izao mpianatra izao tonga dia henony tonga izy ka isaky ny vavaka ianao amin'ny efitranonao mangingina dia matokia fa mihaino ianao izy mahary ary mamaly vavaka ho anao koa izy eny fa na dia tsy eo no eo aza izany ny fotompampianarana faharoa tiany Jesosy koa ho azontsika koa dia zao izao famanginy Jesosy ny mpianany zao dia nitondrany zavatra lehibe ho azy ireo dia tsy inona zany fa ny fiadanana ny famanginy Jesosy an'izao mpianatra izao dia mitondrany koa fanomezana kadô zany zavatra lehibe ho an'ireo mpianany dia ny hoe fiadanana vantany vao nitsatoka teo amin'ny fovoan'ny mpianatra Jesosy entsika tsara ny tantara teo ahoana sisa fiadanana ho anareo zany nge no teny voalohany nataony Jesosy tsy miandro hoe angataka hoe ao ifakambona eny amin'ny sorokao aloha zahay aloha vao tenenan'ny Jesosy an'izany reo mpianatra ireo na hanao fihetsika ataotsika hoe faly na hoe isy zavatra ho ataon'ireo mpianatra ireo zany vao hitan'ireo mpianatra ireo vao niseho izy dia hoy izy hoe fiadanana ho anareo ary teny Jesosy raha teo zany talohan'izao dia efa teny fanampanantenany ny mpianatra koa zany mbola naveriny indray hoe fiadanana no velako anareo fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo izao no fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo araka izany ry havana dia tsy fiadanana toy ny hoe fanomeny izao tontolo izao no fanomezany Jesosy ny mpianany sy ny mpanaradia azy fiadanam-po sy fanahy azy ry havana ka zao ahaizana mifaly foana zany fiadanany Jesosy zany na dia anatin'ny fahoriana aza ary Jesosy koa teto tsy hoe vahiny ny sahiran'ny tompotrano hovanginy fa toy ny hafa rehetra i Jesosy eto fa vahiny izy vonikisahirana ho an'izay rehetra mampiditra azy ao aminy dia tahaka an'izany akoatsika vahiny Jesosy vonikisahirana zay te hampiditra azy ao am-po izany zava-dehibe mety ny avy any an-danitra mba homena azy fiadanana sambatra koa tsika raha sambatra ry havana ary tsetrika tokoa tsika raha tsetrika mandray an'izany fiadanana atolotry ny Jesosy zany ny fiadanana omena izao tontolo izao ohatrany hoe ataotsika hoe ina reny filazana azy mamitaka jerena zany tahaka ny akoso-bolamena ny fiadanana izao tontolo izao akoatrany hoe ranotsira izany ka arakaraky ny habe nosotroana azy no vao maika kosa mampangetaeta zay misotro azy zany hoe mivadibadika zany toy ny hoe kodiara-tsarety zany fiadanana izao tontolo izao zany ka zao tsy azo antoka ny ty fiadanana izao tontolo izao ty fa anio ny omehy
Ara-pitso mitomany ny fiadanana avy amin'i Jesosy kosa tsy izany ry havana fa zao maharitra ary mateza izany. Zany hoe mateza zany tsy miaro varahana zany ary dia zao maharitra mandrakizay bori. Tahaka azy raha teo izay tompon'ny fiadanana hoe tahaka azy izay tsy miova ho marsianio ary mandrakizay. Afa-po tanteraka zany afa-po tanteraka izay rehetra mandray marina zany fiadanan'i Jesosy zany satria hafa tokoa zany ry havana. Ory afako malala ho tompo, ory afako mba te hanana an'izany fiadanana tonga lafatra tsy manan-taro zany fa ianao dia eno sisy ianao iza moa tsy maniry an'izany raha izao fitantarana azy zao mampitsiriritra tokoa zany dia hoy ianao hoe eno ny valiny te zao minoan Jesosy fa ho tonga ho fanananao mandrakizay izany fiadanana omeny zany. Tsy ho zavatra andeha ho haratovinao lavitra zany ka hoe tsy maintsy hipitanao ranomasina ka andehananao boinina voahazo an'izany ianao. Ry havana malala amin'ny tompo azao ankehitriny zao rehefa vonona ianao handray azy, vonona hanome anao koa zany tena fiadanana zany Jesosy raha mety ianao. Izay efa mahatsapa kosa na efa hoe matsiaro efa manana an'izany ankehitriny, zany mantsy ny atao hoe tsiron'ny fiainana. Dia ity misy teny kely namelakafatra ao anao hoy Paoly hoe indramiko ny tenin'ny Paoly hoe mifalia ary mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia ary aza mandrakaraka ilombiandory havana fa tano mafy tano ny azo hoy ny fitenitsika fa sarotra ny mila ary ozy izy ny boky ny Apokalipsy hoe tano tsara tano mafy izay nananao fa mba tsy hisy aka ny satro-ponahitrao. Fahatelo ary ny fotom-pampianarana fahatelo izay tiany Jesosy omenantsika dia zao koa hoe miantona manginy Jesosy an'izao mpianana zao koa mba hoe hanafahany ny fisalasalana rehetra tao anatin'ny mpianatra. Hanafahana ny fisalasalana rehetra tao anatin'ny mpianatra. Tamin'izao nisehony Jesosy tamin'ny mpianana zao ry havana dia zao tramafy araka ny antsika teo tramafy ireo mpianatra ka tonga ny anahana ny fony araka ny tenin'ny Lioka teo. Noho izany dia miteny mafy tamin'ny Jesosy tompoka nanao hoe nahoana ny taitra ianareo ary nahoana no mianahana ny fonareo. Ohatrany hoe naminofo zany ireto 12 lahy reto sy izay nomba azy ireo teo anatrehana tena hoe zavatra matalanjona sy mahagaga zao hitany zao ary raha mbola tsy mino ihany izy noho ny haben'ny fifaliany dia nanontaniany indray hoe manan-kanina ve ianareo, misy sakafo ve ao an-trano ao? Dia inona moa no zavatra niseho fa azandrano iray voatono no azon'ireo mpianatra natolotra an Jesosy ho valiny zany fanontaniana zany dia noraisiny azy zany ka nohaniny teo io mason'izy rehetra. Hitany mpianatra tamin'izay ary fa tsy matoto araka ny iberiny azy ry havana i Jesosy fa zao tena hitany fa io ary ilay Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hitany ilay mpanjaka tompony tompo izay mbola ho avy isaran'izao tontolo izao ry havana malala. Eny ry havana malala amin'ny tompo malala ny Jesosy koa ngentsika zao satria efa nikeny ho sakaiza araka ny teniny manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo izy satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo i Jesosy satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Ary koa hoy koa Jesosy hoe ianareo no sakaizako raha manao araka izay andindiako ianareo. Fitiavana ambony dia ambony no efa vitany Jesosy tamintsika ry havana taminy nanolorany ainy nanolorany tena teo amin'ny azo fijaliana ho avitra ho antsika. Ka izao tsy misy mahararany tiany Jesosy hatao amintsika fa manana ny hery izy tsy hainy zao tontolo izao resena Jesosy manana an'izany hery zany izy tena efa nalokony vavany izany hoe efa nomenahy angeny fa efana any an-danitra izay ty-tany olona izy ary eto amin'ity tany ity no afaka hiteny toy izany havana ka hanapirofo azy amin'ny izay atao tahaka any Kristy izay mitsangana tamin'ny maty ry havana
tadidio anefa fa mbola miasa aty amintsika mandraka ankehitriny ny fanahy masina mpanazava, mpampianatra, mpananatra, mpampionina ary mpampahery, ka izay ahafongotra tanteraka ny fisalasalana ao anatintsika tsirairay avy. Izany no vai midondra raha tiany Jesosy ataony amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa zao aza misalasala rery havako hoe, aza misalasala momba ny Jesosy anao, manoloana ny adinao io, manoloana ny zavatra sedrainao io. Aza manao hoe eny Jesosy ve ny vavako, ho sitrana ihany ve aty, ho afaka ihany ve, ilamina ihany ve ny tokantranoko. Betsaka ny salasalanao anatsika. Tahaka ny nataon'ny mpianatra zao tsy hanomezantsiny ianao zany, satria na izao fotoana zao koa mety mandalo zany, efa mandalo ady sarotra retsika de mitenipeniny anatin'ny fahoriana matsy de zao merikerika itsika ry havana malalaka. Nefa anio Jesosy te hanafaka an'izany fisalasalana ao anatsika zany te hanesitra an'izany izy. Mety sahirana atsika miondry zay raha mpanompon'Andriamanitra anao andrasantsika hoe ahoana ihany reto ndraiky, iova ihany. Anio Jesosy te hampahery antsika zao aza misalasala fa hainy Jesosy ny manova volona, hainy Jesosy manao ny zavatra rehetra zay mety tsy takatry ny saitsika zany. Hainy Jesosy zany mitsangana tamin'ny maty ara no nataony mba hanome antsika koa fitsanganana amin'ny endrikendrika sary fahafatesana rehetra amin'ny fiainantsika ry havana malala ao amin'ny Tompo. Eny, tsy misy zavatra tena mampalahelo an'i Jesosy Kristy noho ny tsy finoana ny teniny ry havana malala ao amin'ny Tompo. Mampalahelo an'ilay mpiandry tsara zany satria zao mampandanga an'Andriamanitra mantsy ny toy izany ry havana malala. Zavatra toy izany ingeny nampitomany azy tamin'izy miakatra farany tany Jerosalema, tamin'ny nananganana ny Lazarosy koa tamin'ny maty koa ry havana malala. Ry havana, ka andao atsika araka ny teny Tompo hoe azaho anisan'izay tsy mino fotsiny ihany ary miandrasa fotsiny ihany, miandrasa fa ny finoana matsy no andehanantsika kehitriny ry havana. Atsika tsy tahaka ny apôstôly nahita zareo, fa itsika kosa de zao finoana no andehanantsika ary sambatra tokoa izay tsy nahita nefa mino ry havana malala. Ka raha mino ianao, raha mino isika de zao isindra ho azy izany fiahanahanana amin'ny fisalasalana izay ao anatintsika zany ry havana malala. Io foana ho azy izany, isindra izany. Ka andao atsika ino ny filazantsara mitsanganan Jesosy Kristy maty de zao ho tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'ny Tompo hoe fiadanako nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. An'ilay nitsangana tamin'ny maty zay nandresy ny fahafatesana sy hampandresy azy ianao koa ny voninahitra, ny fahefana, ny hery sy ny dera ary ny laza mandraka izay. Alleluia, amen. Ivavaka atsika tompoko. Jesosy malalo, ataonay ahoana ny tsy saotranao amin'ny fitiavana izay atolotra ao anay. Mankasitraka Tompo amin'ny hery hitsangananao amin'ny maty izay iainanay koa ane ankehitriny, satria tsapany tokoa fa na dia ao aza ny zavatra maro lalovanay Jesosy dia zao mbola mijoro tahaka an'izao zahay, zany pirofo manambara fa ilay kristiaranay dia velona amin'ny fiainanay, velona amin'ny tokantranonay, velona amin'ny fiangonanay, velona amin'izay rehetra ataonay Andriamanitra. Saotranao miberanao amin'izany hery sy ny fahefana ananao zany Jesosy malalo. Ary indraminy koa ny tenin'ny Paoly hoe tsisy ataoko reharehany afa-tsy Kristy Jesosy dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, na dia zany efa Tompo hitanao indraindray ny fisalasalana, ny tahotahotra, ny fanahina maro Jesosy amin'ny lelatra ny tokotra masonao mangataka ny indrafonao Jesosy Jesosy zany Diovy zany Tompo malala mba ho afaka izahay Jesosy amin'izany fatotra ny tahotra sy ny fisalasalana ary ny tsy finoana izany Jesosy malala. Ankehitriny Jesosy dia tanteraho aminay tokoa ilay fiadanana nefa mampanantenana ho an'ireo mpianatra fahizay, tanteraho aminay izany ka izany tokoa no tsofirano anireto vahoakanao tokoa manao hoe hitay anao any Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehova ka hanome anao fifaliana ary sy fiadanana.
fiadanako mavelako aminareo hoy ny tompo, fiadanako no omeko anareo. Ho anao kosa Kristy mpanjaka, tompony tompo Andriamanitra mahery, ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra, ny haja sy ny fahefana, mandraka izay manay kosa ny fifaliana trany miaraka aminao, fa sambatra izay miaraka aminao. Aleluia, amen.